Voalohany a dia ny misaotra an'Andriamanitsika mahazo ity fotoana ity zay azahoantsika miombom-bavaka eto sy miaino ny teniny. Faharoa dia miarahaba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo a mahatratra ity fotoana fifoazan'ny fileovana Paris ity. Dia misaotra anareo koa nanasanay hitondra fampianarana eto. Mialohan'ny herisoasika amin'ny fampianarana dia hiara hivavaka isika rehetra tompoko. Saotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay ry Jesosy Tomponay eo ny fitiavanao sy ny famondram-ponao. Mbola omenao fotoana zahay azahoanay miaino ny teninao. Manavao koa ny fanoloran-tenanay. Mitombo amin'ny fahalalana tsara anao Kristy ho tena fifoazana marina, fifoazana velona. Manana anao Jesosy ary feno ny fanahinao. Ko dia mangataka anao hanatrika feno ity fampianarana ity raha ny fanahinao ampiteny ny rahalahinao. Ary anefo ny fony reto mpanomponao koa raha iandray hivelona hiaina ary hizara izany teninao zany. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fifoazana marina sy velona araka ny teolojian'i Paoly. Io no lohateny ny fampianarana. Ny fifoazana marina sy velona araka ny teolojian'i Paoly apôstôly moa zany mazava ho azy. Nisy ten'Andriamanitra anankina antsika zany dia ny Efesiana 5:1-10. Ny anaran'i Jesosy. Mifoaza ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Aleo iarahantsika amin'ny rediny io mba ho masaka tsara lay andiny soratra masina. Efesiana 5:1-10. Tsy maninona fa azo sokafana ny micronao aloha amin'ity rahantsika amin'ny rediny ity. Efesiana 5:1-10. Miaraka isika amin'ny anaran'i Jesosy. Mifoaza ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Averitsika indray mandeha farany. Mifoaza ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Raha io ten'Andriamanitra io no jerena amin'ny famaritan'ny Paoly ny fifoazana na amin'ny teolojian'ny Paoly ny fifoazana dia zao no azo ambara hoe fifoazana marina sy fivelona amin'ny Paoly dia olona mifoha ao amin'ny Kristy, mazava ao amin'ny Kristy, mitsangana amin'ny maty ao amin'ny Kristy. Io no famaritan'ny Paoly ny fifoazana na ny teolojian'ny Paoly ny amin'ny fifoazana marina sy velona. Mifoha amin'ny Kristy, mazava ao amin'ny Kristy, mitsangana amin'ny maty ao amin'ny Kristy, na azo adika koa ilay mitsangana amin'ny maty amin'ny Kristy hoe velona ao amin'ny Kristy. Ivelan'io dia fifoazana sandoka sy maty, satria raha misy ny atao hoe fifoazana velona dia mazava ho azy fa misy ny atao hoe fifoazana maty. Raha misy ny atao hoe fifoazana marina dia misy ny atao hoe fifoazana sandoka izay feno an'izany zao a Madagasikara. Mamoaka demonia daholo ny SCRO, milaza ho manana Jesosy ny SCRO, milaza ho Mesia ny sisy aza ny sasany. Zay na tonga antsika mamaritra hoe sady marina no velona ny fifoazana araka ny teolojian'ny Paoly. Raha io ten'Andriamanitra Efesiana 5:1-10 dia tonga dia manondro hoe mifoaza ianao. Dia mitodika avy hatrany tsika ho an'ny fifoazana fileovana Paris. Averina moa ny fifoazana
ny vita batisa rehetra ny fifoazana atao amin'ny fiangonana loterana malagasy ka de tondrony ianao zany am'ty fampianarana ty mivoaka aveto mivoaka aveto ianao de hoe olona mifo ao am' kristy mitsangana amy maty ao am' kristy mazava ao am' kristy io no izy io ny fikendrenana objectif am'izao fampianarana zao mifo ianao miala eto ao am' kristy mazava ao am' kristy misangana amy maty ao am' kristy na velona ao am' kristy ozaratsika telo ny fampianarana ny voalohany dia paoly tsy mbola nandray ny fifoazana faharoa paoly apôstôly nandray ny fifoazana marina sy velona ary fahatelo dia paoly miaina ny fifoazana marina sy velona ireo fizarana telo ireo moa dia arahan'ny teolojian'ny paoly mandrakariva izy zany fizarana voalohany paoly tsy mbola nandray ny fifoazana inona ny teoloziany inona ny fampianarany inona ny finoany paoly fony izy mbola tsy nandray ny fifoazana marina sy velona paoly de fariseo fatra-panaza sy mpitandrina ny lalàna ary ny fototra na ny foiben'ny fampianarana sy ny teoloziany de ny hoe zay mitandrina ny lalàna no marina am'izany no velona am'izany no voavonjy am'izany ka niezaka ataonao no azahoanao fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra ary ny orenany finoany dia ny teolojia ny testamenta taloha ray manontolo ny poitra nefa ny fampianarana vaovao zay noentin'i Jesosy sy ny apôstôly sy ireo mpianatry Jesosy fa zay mino an' Jesosy irery ihany no vonjeny araka ny tenin' Jesosy raha teo hoe zay mino sy atao batisa no vonjeny ary tsy ny fitandremana ny lalàna no mahavoavonjy de hoy ny apôstôly Paoly raha mbola tsy apôstôly izy tam'izany fa mbola fariseo sandoka ity Jesosy ity sandoka ireto mpanaraka azy noho izany tsy maintsy fongorana fa manohitra ny lalàn'ny Mosesy manohitra ny Torah manohitra ny didin'Andriamanitra ka noho izany dia tsy maintsy enjehina vonoina gadraina isany maty tam'izany Stefana ary tsy vitany nanenjika ny tao Jerosalema izy fa nandeha koa amy sinagoga manodidina araka ny asan'ny apôstôly toko 7:1 nakataratasy tamin'ny mpisorona be izy hitety ny sinagoga any Damaskosy mba hitondra ampatorana ny kristianina ho gadraina nanenjika ny fifoazana marina sy velona nanda ny fifoazana marina sy velona ny apôstôly Paoly nitoko tamin'ny lalàna eo an-dalana fanatanterahana izany fanenjehana ny kristiana zany Paoly no nandray ny fifoazana marina sy velona fizarana faharoa ahoana ny fomba nandraisan'ny Paoly ny fifoazana marina sy velona ny fiaonany tam'ilay nitsangana tamin'ny maty araka ny asan'ny apôstôly toko 7 ny haona tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy ny ten'Andriamanitra no fidintsika ireo ny Efesiana toko 5:7 de mifoaza ianao raha te hifoha ianao zany de zao mila miaona am'ilay nitsangana tamin'ny maty ary io ny fanontaniana mipetraka tena niaona tamin'i Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty va ny fifoazana ny vita batisa ny mpiandry ny mpandray ny fanasany tompo satria zany ny fifoazana amitsika tena niaona tamin'i Jesosy ve ianao mandinta tsy vitany miaona aminy fa nahita ny fahazavahan'ny Kristy asan'ny apôstôly toko 7 nahita mazava eny an-dalana makany Damaskosy amy taotavovonana ny apôstôly Paoly sy ny ekipany mbola Saoly izy tamin'izany no nahita mazava malehibe mahita ny fahazavan'ny Kristy io ny tena fifazana marina sy velona tena hita zany fahazavan'ny Kristy zany ve tsika io ny fanontaniana mipetraka
andeovaka isika ny asan'ny apôstôly toko fasivy ny andiny fahateloko hatramin'ny fahenina nihaona ny paoly tamin'ny jesosy sy nahitany ilay mazava lehibe ny anaran' jesosy asan'ny apôstôly toko fasivy ny andiny fahateloko hatramin'ny fahenina ary raha nandeha dia tonga teo ankaiky ny damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra raha realisatra tampoka nanodidina azy dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe saoly saoly nahoana ianao no manenjika ary hoy izy moa ianao tompoko dia hoy izy zaho no jesosy zay anjehinao fa mitsangana ka mankanesa any amin'ny tanàna dia ho lazaina aminao zay mety hataonao nahita mazava lehibe dia ny fahazavany Kristy nandreny sehony ka nanaiky zany teniny Kristy zany sehony no miantso zany ty dia ao anatin'ny fiantsonany Paoly apôstôly fiantsonany Saoly ho tena mpanompon'Andriamanitra ka lasa apôstôly mandreny feony Kristy ka miaina sy manatanteraka izany io no fifoazana marina petraka aminao zay nahazo anso indrindra ho antsika mpiomana sy mpiandry nandreny feony Kristy ka tena miaina izany mizary izany anso zay nefa niantsoana azy zany mitsangana io ndray no fomba nandraisan'ny paoly natsangany jesosy ilay lavo ny olona tsy mandray ny fifoazana dia verina olona toy ny lavo olona toy ny matory olona toy ny maty fa ianao mitsangana ary manaraka ny baikony Kristy mitsangana ary mandehana dia ho lazaina aminao ny ataonao tsy manenjika intsony tsy fahavalon'ny fiangonan'Andriamanitra mety misy fifoazana ao anatin'ny fiangonana kanefa tohita fahavalo ny asan'Andriamanitra izy tsy fifoazana marina sy velona zany fa ianao lay niaona tamin'ilay nitsangana tamin'ny maty nandray ny fahazavany Kristy nandray ny ansony hoe Saoly Saoly dia tinonona koa iny anaranao tsy Saoly fa ny anaranao ny tonono Jesosy ho fanaka voafidy ho hitantsika eo fa fanaka voafidy ny apôstôly Paoly tondravo ny anaran'Andriamanitra ny filazantsara ny Kristy akoatr'izany dia niseho tamin'ny Ananiasy isan'ny mpianatry Jesosy ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty ka niteny tamin'ny Ananiasy hoe misy lehilahy anankiray atao hoe Saoly ao an-trano lehilahy anankiray atao hoe Jodasy mandehana any ianao ametrano tanana izy mba ahiratra indray ny masony satria zamba tanteraka amin'ny mason'ny apôstôly Paoly dia hoy izy Ananiasy reko nilazan'izany lehilahy zany fa nanezika ny fiangonan'Andriamanitra zany ary nisy novonoiny sy nataony hatramin'azy na ny olona mino rehetra io lay talohanao lay lasany Saoly no averiny Ananiasy eto inona ny lasanao mba mitodia kely hoe ianao ry havana alohany na vita batisanao na alohany na mpandray ny fanasan'ny tompo anao na ataosika alohany na mpiandry anao satria mpiandro no besaketo mba adinio kely hoe ny fiainanao zay fony anao mbola tsy niaona tamin'ny Jesosy mba tanysao hoe ny asanao sy ny fombanao ary ny toetranao ao ny eritreritranao ny anahy zao tadidiko manontolo ny akabeazany fa tena tsy vitany nanenjika ihany fa tena mamenatra na dia milaza azy azy tety teny tahaka ny apôstôly hoe miala amiko ry Jesosy fa olomeloka kanefa ny mahafaly ny fitiavan'ity Jesosy ity nananenjika azy aza Saoly na dia rasy aza ny toetranao talohany ny aonanao tamin'i Jesosy dia zao nolazainy amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo efa mivavaka izy tenao tsara raha avaky anao ny andininy fahadimy ambin'ny folo tsy hoy Jesosy efa mivavaka izy ny fifoazana velona sy marina ry havana dia tena mivavaka marina tokoa amin'ny Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty
mino tokoa. Andininy fa 17 fanaka voafidy izy de iny fa 2 ka hatramin'ny fa 18 maresaka an'izany hoe mivavaka izy fanaka voafidy izy ary no fenoina ny fanahy izy ka natao batisa. Zany ny fifoazana marina sy velona zay noraisiny apôstôly Paoly miaina amin'ny fivavahana marina fa tsy antoka fanaka voafidy ianao ry havana, fanaka voafidy tao anatiny maro hitondravo ny anaran'i Jesosy ary nisorona ny kiratrony teo amin'ny masonao nametrany ana ny asa tanana izy nisy toy ny kirany trondro niala tamin'ny masona ahitany tsara ny fahazavany Kristy dia nambarana ny fanesorana ny zavatra taloha ny filany tatanteraka sy ny faratsiana ao anatin'ny olona ka atonga azy tsy hibanjina sy hahita afa-tsy ny azo fijalian'i Kristy sy ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty ary feno ny fanahy masina voasiny tsara fa feno ny fanahy Paoly rehefa nametrahana tanana io fametrahana tanana io ry havana dia mahatsiaro ny fanokanana antsika ho mpiandry. Fametrahana tanana tamin'ny batisa koa azy, fametrahana tanana tamin'ny confirmation koa azy. Tena feno ny fanahy ave satria io fifazana marina zay noraisiny Paoly feno ny fanahy masina Paoly apôstôly. Ny olona tsy nandray ny fanahy masina dia tsy nandray ny fifoazana marina sy velona zany. Zay ary tsy vitany niaona tamin'ilay nitsangana tamin'ny maty izy raha ny Galatiana 2:9-20 dia ambarany Paoly hoe Kristy no velona ato anatiko, manana ny Kristy ao anatiny ny fifoazana marina sy velona. Zay no noraisiny apôstôly Paoly. Paoly apôstôly miaina ny fifoazana marina sy velona. Fizarana fahatelo ambaranatsika ny fampianarana. Ianao miaina ny fifoazana marina sy velona. Averintsika ny ten'Andriamanitra Efesiana 2:9-20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy koa izany no ilazany hoe mifoazy ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy. Efa nambarantsika tery ambony fa amin'ny Paoly ny fifoazana marina sy velona dia mifoha ao amin'ny Kristy, mitsangana amin'ny maty ao amin'ny Kristy, mazava ao amin'ny Kristy, na velona ao amin'ny Kristy. Fa ivelan'izay dia fifoazana sandoka sy fifoazana maty avokoa. Io no teolojian'ny Paoly, io no fampianaran'ny Paoly, io no miorenany. Ka nisy fototra nefa, nisy base, nisy fanorenana nataon'ny Paoly amin'ny teolojiany sy ny fifoazana noentiny. Raha misy ny tena fifoazana ry havana dia ny apôstôly Paoly. Korintiana 2:2 no nanorenan'ny Paoly apôstôly ny teolojiany, ny fampianarana, ny finoana. Ny anaran'i Jesosy Korintiana 2:2 fa ninia tsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Io no fototra anorenany ny fifoazana, ny finoana. Tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy zay voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ho an'ny mpamonjy, ho an'ny Mesia, ho an'ny Andriamanitra velona. Ary tsy mijanona tamin'ny fahafatesany sy ny hazo fijaliana ihany. Fa ny Korintiana 2:2-4 dia raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy dia fona ny toroteninay, fona ny finoanareo. Ka ny finoany dia naoriny tamin'izany Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty zany. Ampian'ny Paoly apôstôly ihany zany fampianarana na teolojiany zany ny amin'ny fifoazana marina fa Kristy no fehizoro, izy no fondation na pierre angulaire araka voalazany Efesiana 2:9-20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Kristy Jesosy no fehizoro indrindra ao aminy no irafetany rafitra rehetra mitombo tsara ho tempoly masina amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Kristy Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty no fanorenana, pierre angulaire, fehizoro ny finoana, ny fiainana, ny fitondrantena, ny fampianarana.
io ny antao teoloziany Paoly, io ny fifoazana marina sy velona ny Paoly, ary lasa mirafitra ho aminy ianao araka ny teny Jesosy amin'ny Jaona 10:10 hoe zaho mivoloboka ianareo no sampana. Mirafitra amin'ny Jesosy ianao ka ny aina avy eo amin'ny Jesosy, ny fahavelomana avy eo amin'ny Jesosy, io no mamelona anao, io no hery entinao mijoro sy mitory ary feno ny fanahy. Fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy hoy izy ny apôstôly Paoly. Fonenan'Andriamanitra lasa tempolon'Andriamanitra ny tena fifoazana marina sy velona ary tempolo ny fanahy masina. Ka mipetraka amintsika amin'ny fanontaniana, tena izany ve ny fototra androenantsika amin'ny finoantsika? Jesosy maty, Jesosy nisangana tamaty, Jesosy fehizoro ary feno ny fanahy ary mirafitra amin'ny Jesosy ilay nisangana tamaty. Ankoatr'izany dia misy dingana apetraky ny apôstôly Paoly ny amin'izany hoe fifoazana velona mazava mitsangana tamaty zany. Raisika ny atao hoe fifoazana velona, teboka voalohany ny velona na nitsangana tamaty, ny tena fifoazana marina sy velona dia olona nitsangana tamaty izy. Teboka voalohany zany amin'ny fizarana ny natao hoe fifoazana velona mazava ao amin'ny Kristy, dia ny vita batisa no lazain'ny apôstôly Paoly fa velona, niaraka velona sy niara-nitsangana maty amin'ny Kristy. Romana 9:7-8 dia lazain'ny apôstôly Paoly hoe niara-nalevina tamin'ny Kristy isika ary niara-natsangana taminy. Ka ho anao zay vita batisa rehetra natao hoe fifoazana dia velona sy nitsangana tamaty ary ianao ny tena fifoazana marina sy velona. Io ny dingana voalohany. Dingana faharoa ao amin'izany batisa zany ianao dia nandray ny fanahin'Andriamanitra. Ary io fanahin'Andriamanitra io no anambarana fa any Kristy ianao, satria Paoly amin'ny Romana 9:9 any raha misy ny tsy manana fanahin'i Kristy dia tsy azo izy. Ary io fanahin'Andriamanitra io no mamono ny tenany ota sy manangana anao amin'ny maty ka ho velona. Andevaka isika ny Romana 9:9 manamarina izany. Ary raha ny fanahin' izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia zany, dia izay nanangana an' Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahin' izay mitoetra ao anatinareo. Ny tenanareo feno fahafatesana, maty ny ota, maty ny asany maizina. Dia zao lazain'ny Paoly azy, ny fanahin'Andriamanitra no mamono zany tenany ota zany, zany filany ota zany, ka manangana amin'ny maty. Lotera koa moa dia mampianatra an'izany hoe ny fanahy masina no mitondra an' Jesosy nitsangana tamaty ao anatin'ny olona ka mahatonga ny olona hitsangana amin'ny maty. Ka ny fiasam-pahasoavana na moyen de grâce entin'ny fanahy masina amin'izany dia ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta. Ka dia ny fifoazana marina sy velona amin'ny apôstôly Paoly dia olona vita batisa, nandray ny fanahin'Andriamanitra velona, maty ny filany ota ao anatiny ary nitsangana tamaty miaraka amin'ny Kristy manomboka eo amin'ny batisa masina. Tsy zany ihany fa tsy mitoky amin'ny lalàna fa ny finoana no andraisana ny famonjena, tsy ny lalàna no lalàm-pamonjena. Romana 9:7-10 dia hoe Paoly hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ka noho izany zay rehetra mino an' Jesosy maty sy nitsangana tamaty ho an'ny mpamonjy, io no velona, io no fifoazana velona. Zay mahatonga ny Paoly milaza hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Marina amin'ny finoana an' Jesosy maty sy nitsangana tamaty no velona. Azany ny torian'ny fifoazana. Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty irery ihany. Tsy zany ihany fa manana firaisana aina amin'ny Kristy Jesosy ny fifoazana marina araka ao teolozian'ny Paoly. Koa ny tena voalohany, 2:10 dia zao lazain'ny Paoly ao, ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika sy firaisana amin'ny tenan'ny Kristy va izany? Ny mofo izay vakisika sy firaisana amin'ny tenan'ny Kristy va izany? Zany hoe mpandray ny fanasan'ny tompo dia io ny fifoazana marina sy velona, mandray sy mihinana ny tena mandran'i Jesosy Kristy ka manana firaisana amin'ny Kristy Jesosy. Dia io ilay manana an' Jesosy ao anatiny. Amin'ny Jaona 9:9 dia ambaran'i Jesosy ihany koa zany hoe
zay mihinana nofoky sy misotro ny rako de zao ao aminy ary izy ao amiko ary zany no mahatonga ny apôstôly Paoly amin'ny Galatiana toko faharoa ny andiny faharoapolo zay haitsika tsy anjery hoe sy zaho sony novelona fa Kristy novelona ato anatiko fa mitohiny anefa mahafinaritra hoe zay velomako ankehitriny araka amin'ny nofo de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ahy sy nanolotra ny tenany hamonjy ahy zay no antom-pahavelomany sisy ny tory an'i Jesosy voaomby tamin'ny hazo fizarena ka sangana tamin'ny maty rehefa mandray an'i Jesosy sy ny fanahy masina tahaka zany ary maty ny tenany ota de hoe Paoly apôstôly ataoko taimboraka ny zavatra rehetra Filipiana toko fahatelo ny andina fahavalo izay rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fahotana ny firehareana ny tsy fitiavana ny zavatra maro mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mamity nofo ity de ataoko taimboraka zany hoy ny apôstôly Paoly de te-todika amintsika tena mahafoy tanteraka ny filany ota sy ny rehaka zao fiainana izao ve salay fifoazana mbola miady varatra de tsy ho azo atao ve ty e de mba tokony ho azo atao ihany ry e miady varatra am'izay tokony atao nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sanatria tsy hanao zany tena babon'i Jesosy tanteraka zany fifoazana zany satria mifady ny ota izy miaina amin'ny fahamonjenana izy manao ny filazantsara ho reharehany ny apôstôly Paoly io ndray ny fifoazana marina manao ny filazantsara ho reharehany Romanina toko voalohany andiny fahafito ambin'ny folo tsy menatra ny filazantsara afahirin'Andriamanitra famonjena zay rehetra mino zany ny filazantsara de tsy hafa fa Jesosy maty sy nitsangana tamany io ihany no reharehany io no asandrany avo de tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra zany raha zany amin'ny filazantsara satria ny filazantsara de misy amin'ny testamety taloha misy amin'ny testamety vaovao ary rafitinina ny baiboly manontolo de filazantsara tokana de nizao na toko fahatelo ny andiny fahenina ambin'ny folo ka olona miaina sy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra sy mankatò ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsara no ataon'ny Paoly apôstôly fifoazana marina ka ho izy lozako raha tsy mitory ny filazantsara Korintana voalohany toko fahasivy andiny fahenina ambin'ny folo heverina ho toy ny loza misy raha tsy mizary zany filazantsara zany izy amin'ny teniny amin'ny toetrany ao amin'ny fiangonana amin'ny fiarahamonina amin'izay rehetra misy azy dia mitory zany filazantsara ny Jesosy nitsangana tamaty zany izy ary no manana ny fiadiana ny fifoazana marina ny Efesana toko fahenina de lazainy Paoly apôstôly hoe antsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa ny fanahy rasy andrifitra dia ny fahamaizinana zay manohitra amin'ny mazava ary zany tenin'Andriamanitra zany no sabatry ny fanahy Efesana toko fahenina andiny fahafito ambin'ny folo tena mivelona sy miaina ny ten'Andriamanitra ary io ny fitaovam-piadiana ny fiainany rehetra fiainany fahavelomany fitaovam-piadiany rehetra ny ten'Andriamanitra zany ka de tereny fitiavan'ny Kristy izy amin'ny fitoriana zany filazantsara zany ny fifoazana marina sy velona de mitory ny filazantsara amin'ny androm-piainany manontolo Korintiana faharoa toko fahadimy andiny fahaefatra ambin'ny folo ny fitiavan'ny Kristy hoy Paoly apôstôly no manery anay ary lozako raha tsy mitory ny filazantsara asa raha sa ilaza izany ianao hoe lozanao raha tsy mitory ny filazantsara ianao ankoatr'izany amin'ny Paoly ny tena fifoazana marina de ny fiaina amin'ny fiainam-bavaka sy ny fiaina am-pibebahana ny faharetana ary ny fiambenana averiko fiainam-bavaka fiainam-pibebahana faharetana ary fiambenana Efesana toko fahenina andiny fahavalo ambin'ny folo nara Jesosy ary mivavahana manakariva hoy Paoly ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra amin'ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana amin'ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra maro ny tsy maharitra ny fifoazana efa nifiry ny ala siry ny mpiandro ny ala siry ny mpandray fanasany tompo ny ala siry ny vita batisany ala fa ny tena fifoazana marina miaina amin'ny fiainam-bavaka miaina amin'ny faharetana miaina amin'ny fiambenana matoky hatramin'ny fahafatesana izy ka omen'ny tompo ny saboninahitra fiainana ary teo amin'ny fiainan'ny Paoly andavanandro na tamin'ny teny na tamin'ny asany de zao no lazainy Romana toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny fahavalo ambin'ny folo fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy
na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa. Sarobidy zany, sahay manao an'izany de tsika sahay milaza an'izany ve ianao hoe tsy saiko tenena sady tsy saiko atao zay tsy nampanaoviny Kristy ahy. Zany tena fifazana marina sy velona, sahy miteny an'izany ve tsika? Sa raha ao am-piangonana de tena mijoro tokoa, fa raha ivelan'ny fiangonana de manao kristiana tanalahy ka raha mainty ny miaraka aminy de mainty izy ny lokony, raha fosy ny miaraka aminy de fosy izy. Fa Paoly tsy nanao an'izany, natoky hatramin'ny fahafatresana izy tsy nivadika. Ary Romana toko fahavalina andinidimy amby telopolo sivy amby telopolo de lazain'ny Paoly hoe tsy misy mahasaraka ahy amin'io Jesosy io, sady tsy saiko atao zay zavatra tsy nampanaoviny ahy no tsy misaraka aminy aho, na ino ny gidona na ino mpianatra, izy anao saraka antsika fitiavany Kristy. Fahoriana va sa fahantrana sa mafisary sa loza sa sabatra, eny hatramin'ny fahafatesana aza na anjely tsy mahasaraka anao amin'i Jesosy. Io koa no voady tokony ataony tena fifazana marina sy velona hoe tsy misy mahasaraka ahy aminao Jesosy, fa zaho dia eo an-tongotra sao aho manapatapitry ny fofinaiko. Manamarina zany lazany Paoly apôstôly hoe fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Filipiana toko voalohany andiny fa 1:20. Fifazana marina sy velona, say miteny ve anao hoe Kristy ny antony havelomanao ary ny fahafatesanao no azahoana tombony. Inona ny tombony amin'ny fahafatesana? Manana ny fanantenana ny fiainana manak'izay ny apôstôly Paoly. Korintiana faharoa toko 5:20, matoky hatramin'ny fahafatesana satria matoky ny fiainana manak'izay omena azy ny apôstôly Paoly, ka de ho izy tsy ala amin'ny Jesosy aho mandrapatapitry ny fofinaino. Kristy ny antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Indramitsika ny apokalipsy toko 2:10 manamafy zany tenin'ny apôstôly Paoly zany hoe aoka matoky hatramin'ny fahafatesana ianao de omeko anao ny sampom-boninahitry ny fiainana hoy Jesosy ilay tianao indrindra. Mandeha anary fifazana velona sy marina ianao ary matoky hatramin'ny fahafatesana omeny tompony sampom-boninahitry ny fiainana hoy ilay Jesosy ilay tianao indrindra. Vonarina an'Andriamanitra ilay zanaka rehefa masina zay fatratra amin'ny taloha indrindra kao mandrak'izay ivavaka izy. Saotra anao Jesosy, tianay indrindra ianao, te hametraka anay ho tena fifazana marina sy velona, matoky hitondra avy ny anaranao zahay Jesosy. Tsy tanteraka tokoa zahay mamindraha fo aminay mamelaneloko ay, meo anay fanahy masina azaonay hitondra avy ny anaranao ka toky hatramin'ny fahafatesana amin'ny fizarana ny filazantsaranao Kristy. Saotra Jesosy io. Amen. Eny tompoko, fa ny miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary miarahaba manokana anao pastora, mankasitraka indrindra tompoko, ary dia miroso zany tsika amin'ny fanontaniana ilay Paoly miteny hoe nangataka intelo mba esorina aminy ny aretiny, dia ahoana ny fanazavana an'io pastora, fantatrao ve le aretina, ahoana ny fanazavana an'io? Saotra tompoko. Paoly tokoa dia nangataka tamin'ny tompo ny alany tsilo, io moa ny filazana azy, teo amin'ny tenany eo amin'ny Korintiana faharoa toko 2:20 moa no miresaka an'ilay izy, dia eritreritra maro, mandinika maro hoe inona marina io tsilo nanjoan'ny Paoly io. De betsaka moa ny hypothèse apetraky ny olona. Misy milaza hoe masony hono sy de tsara ny masony,
mety naharary maso nga de misy milaza fa misy karazana retina hafa mihitsy nanjoan'ny Paoly ka somary nanelingelina azy ihany io de nangataka tamin'ny tompo izy mba hialany zany tsilo zany. Intelo aho izy nangataka an'io nefa mivaliny de ny hoe ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahina amin'ny fahalemena. Ny iprécise hoe zao lay tena retin'ny Paoly a tsy afaka manindry an'izay mazava tsara sika satria ny voalaza ny soratra masina ihany no iankinantsika fa zay lesona lehibe raisina kosa de ty voalohany na de fifoazana manana Jesosy azo ianao sy zay rehetra angatahinao no omeny Jesosy ianao satria miely be amin'ny Facebook am'izao fotoana zao tsika miactualiser am'izay amin'ny fanontaniana eto manao actualité sika asio amena ity fitoriana filazantsara atao ty a raha vao manao amenina am'ty ianao marary ianao de sitrana ny zavatra angatahinao de azonao eo no eo ny vola angatahinao azonao eo no eo ary raha tsy manao amena ianao dia tsy mahazo fitahena ianao androany avy am' Jesosy. Théologie de la prospérité zany fa zay omeny Jesosy ianao de zay mahasoa anao tena saina fanahy ary heveriny fa io no tsara indrindra. Teboka faharoa ny fahorian'ny mino mitondra hazo fijaliana amin'ny fanarahana ny tompo ny mino. Sika moa voafeny ny lohateny dia tsy nivelatra firy loatra fa raha azo ampitarana koa dia Paoly de niaina ny fifoazana tao anatin'ny fahoriana sy ny aretina azo tsorina zany tamin'ny kapoka be izy tamin'ny tsy fihinanan-kanina tamin'ny sy fahitatory tamin'ny gadra zany daholo ny ainan'ny Paoly azy kanefa tsika sy de tena maritra hoe zany tsy fihinanan-kanina sy ny figadrana zany no tena ahafantarany fifoazana marina sy velona zay ny sy nametrahasika azy fa ny niainan'ny Paoly azy de tao anatiny zany ka ilay tsilo zany a de anambarana koa ny azo fijaliana hoentiny mino eo amin'ny fanompoana. Sy azo ekenao mpianatra Jesosy raha tsy mitondra azo fijaliana ka samy manana ny tsilony sika io. Za zao misy tension io dokotera tsy intelo ihany ano nangataka tamin'ny tompo hoe mbe sory ty tension ty Jesosy fa indraindray mampisy vertige ao anatin'ny fampianarana sy toriteny ny valiny azoko ampo anao ny fahasoavako pastora ianao koa mety manana zavatra nangatahany ianao a esory ty Jesosy esory ty fa tsy afaka e fa tsy noho ny fahotana nefa ilay fahoriana na ilay tsilo fa ny fitaizana ho fanefena hanao fietra sao ireare aho izy Paoly apôstôly noho ny abetsaka ny fanambarana de nasiana tsilo mampanetry tena ny tikan'izay mahatonga anao iantoraka amin'ny tompo zay zao rehefa misy vertige de Jesosy hoe vonjeo aho ka ny fahoriana mahatonga faharetana noho izy ny apôstôly Paoly ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra zany hoe tahaka ny volamena io fandrenika volamena sy volafotsy no andrendrehana ny tena fifoazana marina na ny tena mino marina ka ao anatin'izany io tsilon'ny Paoly io a nitefena namboarina ny diovina mampamiratra ny volamena de izy ny diovina fa raha ny volamena hoe azo sao de voadoro ato ty fahazadorana de lasa mifangaro ao ny volamena maloto sy ny zavatra hafa ka sy tena volamena vodisy voasedra ka mba hahatonga anao hanana fonana vita sedra voadio maharitra ary tena ho combattant tena zatra ady
ny miaramila sy manao entraînement sy zatra ady a tsy zatra miaritra mafy sy maharitra zany voadorana kelikely izy de sy aleoko miala ty jesosy ty izay mbola ahitana fahoriana ato ary zay ny problème ny théologie de la prospérité zay ny solution facile ny facilité ary lay hoe tsy misy attente zéro attente zay ny fiangonana mampiasa ny théologie de la prospérité vao manao amen ianao ny cliquen'io zavatra soatan'io mivany aretana mivany olana arabolana mivany sy fisiany zany zao raha izany sy de efa paradisy tany ty tompo tsy misy tsony ary miasa fa nanao amenina fosiny de mirosaka ny vola anatin'ny compte kory diso zéro sy théologie luterane zany sy théologie ny fifoazany zany sotra tompo sotra tompoko fa mazava ahoana moa no maty martyra moa i Paul ahoana ny fahafatesany misy fanazavana maro ny fahafatesany Paul fa ny tena mazava de ty Paoly maty tanteraka tao amin'ny fanompoanany tompo tsy niaran'ny tompo izy misy milaza fa tany Roma izy no maty fa besaka ny tradition maro samihafa fa ny zavatra mazava de ty maty tao amin'ny tompony apôstôly Paoly fa maty martyra izy zay le lazaiko hoe maty ao amin'ny tompo io ny martyra moako mizara roa misy martyra mena misy martyra fosy tsy voalaza mazava tsara ao amin'ny soratra masina hoe ranona ny namono azy ary taotr zao ny fomba nahafatesany tsy voalazo io zay mahatonga antsika hoe maty tao amin'ny tompo izy tradition sasany milaza hoe maty martyra tradition sasany mandahan'izay ka dia ny azo apetraka mazava zany de ny hoe maty tao amin'ny tompo izy misaotra tompoko misaotra betsaka pastora misaotra docteur Lalao amin'ny fandraisana fitenenana amin'ny fanontaniana ary vavaka sika tompoko indre ny hafalinay Jesosy fanamangy anay teto ianao makasitraka anao izahay ny amin'izao fotoam-pifoazana izao zay anairanao anay zay matory zay anangananao anay amin'ny maty misaotra indrindra Jesosy fantatray fa teto ianao namelomelona ny fanahinay de ianao ane Jesosy no hiaraka aminay ka ho tena fifoazana tokoa izay tena mifo tokoa velona marina mazava ka ho fahazavana manodidina anay Jesosy io miandrandra ny fanahinao zahay hitaridalana anay amin'izany amin'ny anaranao Jesosy amen isaorana Jesosy ny amin'izao fotoana manginy antsika izao isaorana ianao zay nanaiky ampetrano an Jesosy ao tokantranonao isaorana indrindra ny mpanompony pastora Petera Toloantenaina zay nitondra taminay ny sakafo panahy teto zay tena matanjaka sakafo mahavelona tokoa tompoko mahatonga anay eritreritra hoe tena fifoazana tokoa ve aho sa mbola matory ihany ary manome anay ny taridalana rehetra amin'izany mahafifoazana marina velona mazava izany tena mazava ny fampianarana tompoko Andriamanitra ny omba sy hita ianao sy ny ankonanao tahaka ny tenin'ny Paul teo moa hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara tena raisinao loza raha tsy mitory an'izany ka dia mankasitraka tompo Jesosy no amaly fity